Maninitra ny arahaba tompoko. Araka ny efa natsidika ao maly dia misy an'ity tangoron-drahona ity raha maso akaiky ao amin'ny ilany atsinanana faritra masina misy atsika. Any amin'ny maherin'ny 504 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana ny Antalàha no misy azy io. Any amin'ny faran'ny herinandro any vao hita misongadina kokoa no mety ho fivoarana ary ahina mihitsy aza ny mety ivadian'ny rivo-doza amin'izay fotoana izay. Menanao miantalana eny ihany moa ny vaovao mahakasika azy io. Raha ny toetr'ny andro ankapobeny eto Madagasikara kosa indray dia misy an'ity rindrin-drahona ity ato atsimon'i Madagasikara izay manamora kokoa ny fiforonana oram-baratra eto amintsika. Araka izany dia saika hitoetrany ny oram-pahavaratra manerana ny faritra maro ary tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho an'ny afo voatany sy any atsimo atsinanan'ny nosy any. Misy mihitsy ny fampitandremana mahakasika izay, mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay amin'ireto faritra ireto: Analamanga, Alaotra Mangoro, ny tapany atsimo ny faritra Atsinanana, mihitatra hatrany Avatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Ampaka hatrany Taolagnaro ary ny ilany Atsinanana Vakinakaratra, Moromany, Matsatram-bony ary Iorombe. Entanina mponina voakasika amin'ireo toerana ireo mba ho mailo hatrany indrindra ireo izay marefo sy tsy azo antoka ny toerana hipetrahany, mba ho mailo satria mety hisy ny fiakaran'ny rano na renirano, eo ihany koa ny fisian'ny rano miandrona ary indrindra mety ho fiotsahan'ny tany na ny tamboho na ny trano ary ny andrin-jiro eny an-dalana eny. Torohevitra avy etỳ mety eo Madagasikara dia arao atsaka ny sandava ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety hisy eo. Raha ny vinany toetr'ny andro amin'ny rano-pitso maraina ny jerena amin'ny Antsipiriany dia isisan'orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Torak'izay ihany koa ny manamorona ny faritra Menabe ary Boeny sy Sofia. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Avaratra Atsinanana. Torak'izay ihany koa ny any atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra hafa andrahona na anjombona amin'ny ankapobeny, mety hisy any ny Elijika isina erikerika amin'ny nify na orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Raha ny tolakandro indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra mety alohavana na arahana tafidra avokoa. Araka ny lazaina teo moa dia tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana ho amin'ny afo voatany sy any Atsimo Atsinanana ny Madagasikara any. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina amin'ny 4.30 na 5.30 degré ny maripana ambony indrindra any Maheva tanàna sy Antsohihy, tapakatra 5.20 degré ho an'ny afo voatany Motsiraka Atsinanana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 1.30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinan'ny toetr'ny andro ny alakamisy kosa indray saika miamaina miandalana aloha ny any amin'iny atendrony atsimon'ny nosy iny, fa ny faritra hafa kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa. Ho maina ihany koa ny morontsiraka ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 4.30 na 5.30 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka, 4.20 ka hatramin'ny 4.20 degré kosa ho an'ny faritra anaty Morontsiraka Atsinanana, eo anelanelan'ny 4.20 ka hatramin'ny 1.30 degré ny maripana indrindra. Ny vinan'ny toetr'ny andro ny zomary no amaranantsika azy dia saika ho maina hatrany ny any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara raha toa ka ho hita taratra eo foana ny oram-baratra amin'ny faritra hafa. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 4.30 na 5.30 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Avaratra andrefana, 4.20 na 5.20 degré ho an'ny afo voatany ary 9.20 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny Morontsiraka Atsinanana. Izay mahakasika ny toetr'ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahatony-rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Mijanona ho antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahatony-rivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny Kisary izao dia saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetr'ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona ho amin'ny antonony hatrany ny tahan'ny fahatony-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetr'ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Asainay hatrany ianao anaraka amin'ny pejy Facebook Foibe famantarana ny toetr'ny andro. Veloma tompoko.